Tinella aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Socavitre. GSI Université privée, Manolotra anao ny vaovao. Tsy misy afa-tsy ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsiana kominaly sy munisipaly ihany no mpifidy lehibe hifidin'ilo olona araky ny lalàna nolaliana tamin'ny ora farany teny Tsimbazaza tamin'ny janoary 2024. Anao ambiletra andingana ireo fifidianana hafa tokony atao ve ny fitondram-panjakana. Fifidianana kominaly tsy mbola fantatra ny fotoana amerenana ny volan'ireo kandida tamin'ny taona 2024. Tsy mbola voafaritra ihany koa ny vola atao caution alohan'ireo kandida irosaka hovidiana amin'ny 17 Jolay. Manantana ny fahasahiranana ara-tsakafo goavana ho an'ny saramabe-bahoaka eto an-drenivohitra. Indroa niakatra ny vidin'ny lafarinina tato anatin'ny 3 herinandro izao. Ahina niakatra ihany koa ny vidin'ny menaka atsoatsy isan'ny vomafy ireo mpivarotra mofogasy sy ramanonaka izay tsy afaka mampiakatra ny vidin'ny entana amidin'izy ireo. Horaisin'ny mpiasa-mpanjakana ireo mpiasan'ny komuna eto an-drenivohitra hoy ny ministry ny Artany Androany. Rehefa niroatra naneho ny tsy fankasitrahana izy ireo momba ny fizarazaran'ny Antananarivo renivohitra ho an'ny komuna enina ny mpiasan'ny komuna. Any Senegal, voelika ponja 7 taona ny ampy fandoavana lamondy 590 miliary FCA i Karim Wade zaraky filoham-pirenena Senegal taloha. Olona 7 no voaroroy ho ny iray tsy kombakomba niaraka taminy fotoana na filoham-pirenenany Rennes ny andindininy avy hatrany. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Socavitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara hatrany. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analakely, 033 12 606 92. Aloha raha manokatra compte amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BO à Madagasikara ihany e. Enjarena indray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanàna ity zao misy masovoan'ny BO à Madagasikara. Zahay koa anokatra compte eo amin'ny agence BO à Madagasikara akaiky anay indrindra. Amin'ity tamin'ity tombontsoa ianao zany a. BO à Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire.
Betsileo. Samtaram ningaram Betsileo. Pamtarmo ma Betsileo ai. Oma ngai nasiga shem cadre diplôme Betsileo. Amuzi fabre banda sentawo di meu full shuari. Amfiena. Amfito basa di full shuari. Aia. Awam dai fotena da famamba. Amfiri. Amro bi full ras disu. Faran fiswada nangarana. Viana. Amro full Februari di full shuari. Aia. Amre fotela da famamba yani. Flanquersa. 034 63 171. Antsika rehetra vaokana Antananarivo sy ny mponina tsy mindrano rehetra ny fiangonana evangelika chaîne eo Tanjombato dia manotra fitombavaka lehibe ho anao ampanadino anao ny fahorianao rehetra izy. Ony Genesis 1:7-1:50 Jehovah efa nampanadino aho ny fahoriako rehetra. Amin'ny tindre mandeha koa Andriamanitra dia ampanadino anao ny fahorianao rehetra, hanasitrana, hanafaka, hanova ny fiainanao ray manontolo mihitsy ary haniangana ny fiainanao ho amin'ny voninahitra. Tongava retsy amin'ny fiangonana evangelika chaîne izay eo Tanjombato ny asabotsy 1 febroary avy izao amin'ny ora sasany ary ny alahady 2 febroary ny maraina dia amin'ny 7 sasany sy amin'ny 10 ora ny hariva kosa dia amin'ny 2 ora sy sasany. Manasa antsika rehetra ary fiangonana evangelika chaîne Tanjombato vao afaka ny tetezana Tanjombato ianao dia mahita takela-by misoratra hoe église evangelika chaîne. Na ianao miakatra amin'ny pavé na ianao mivily miakaty miakavanana fa samy tonga amin'ny fiangonana evangelika chaîne eo Tanjombato avokoa izany. Tongava maro ary fa tsy misy mividy bedera. Azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao fa tsy. Bon ben je vais partir là hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Ny azo ny vanikolaka, ny taninandrino ny tsara, ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany. Fitsidiana maimaimpoana, mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny laharana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. L'EFMED, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMED, à nous ça. Cool Musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement.
Ankasitrany ianao tomboky lasy tomboky vavy tsy misaraka amin'ny fahitalavitry ny Cool TV miarabanao ary manasinao indray anaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny faran'ny pejin'ny politika avy hatrany no isantarantsika ny fiarana ny tian'io ity tsy hanaja ny filatry ny fifidianana araka ny lojika ambara ny lalam-panorena ny fitondram-panjakana malagasy ankehitriny amin'ity taona 2024 ity raha ny zava-misy ankehitriny aorian'ny fifidianana be ny tanàna dia iroso avy hatrany amin'ny fifidianana senatera ny fanjakana malagasy manam-pirovizany andiny fito amby roapolo amby zato momba ny anteny mirandoolony izay nolanina ny 3 amby roapolo janoary farany teo matoa an-datsoratry Enikatsa Rakotomanantsoa. Anao amboletra ve ny fitondram-panjakana amin'ny fifidianana rehetra izay ambaran'ny Praiministra fa ho tanterahana amin'ity taona ity. Raha ny zava-misy ankehitriny avy hatrany dia ny fifidianana senatera no anaraka ny fifidianana kominaly. Efa manangasanga ihany koa ny fandikana lalam-pandrenana noho ny votoatin'ilay lalàna 2015-007 momba ny loholona lany ny faran'ny volana janoary lasa teo izay nasiana disposition transitoire na fepetra teteza mita. Ity ny voalazan'ny andininy fa 7 amby zato amin'ny lalàna 2015-007 mikasika ny senatera. Amin'ny fifidianana voalohany momba ny loholona amin'ity repoblika faefatra ity dia ny mpanolontsaina eny anivon'ny komina sy ny boriboritany ary ny ben'ny tanàna ihany no andrafitra ny mpifidy lehibe. Mifanohitra tanteraka amin'ny voalazana lalam-pandrenan'ny repoblika faefatra nefa izany ao amin'ny andininy fa 120 izay manipika mazava fa ny anteny miramboolona dia misolo tena ny vonimboaka paritra tsinjara-pahefana rehetra ka isan'izany ireo olom-boafidy eny amin'ny faritra sy ny faritany ary ireo olom-boafidy rehetra eny amin'ny komuna sy ny faritra avy. Ny faritany no mifidy ny senatera fa tsy hoe ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina kominaly sy munisipaly ihany. Ny fifidianana filohan'ny faritany sy ny lehiben'ny faritra sy ireo mpanolontsaina isan-tokony avy izay tsy mbola misy tokotaniny hatreto. Fifidianana izay tsy azo idivirana raha ny fanazavany ireo mivondrona ao anatin'ny experts nationaux raha toa ka arahana ny lalam-pandrenan'ny repoblika faefatra. Ny fifidianana izay voalazan'ny lalam-panorenana tokony mbola ho ataontsika zany zao dia lafiny anankiray voalohany ny communal izay efa tapaka fa hoe amin'ny 17 ny volana Jolay no anatontosana azy fa manarak'izay dia mbola eo ny régional, mbola eo ny provincial, mbola eo ny sénatorial. Arak'izany, ifanohitra amin'ny demokrasia sy ny fenitra ny tany tandalana ny fifidianana kasain'ny fitondram-panjakana anaovana amboletra amin'ity lalàna vaovao momba ny senatera ity. Tsy ahitana taratra ireo vondromboaka paritra tsinjara-pahefana rehetra izany. Fanontaniana mipetraka noho izany ny hoe inona no antony tsy avy hatrany dia amitan'ny fanjakana ny fifidianana rehetra araka ny filaharana tokony anaovana izany miaraka amin'ny faritra mahaleo tena tokana tokony hiantsoroka izany. Ho an'ny mpanara-baovao teraka ny aya mety ho fanahina mba ahafahana manery ny ben'ny tanàna hifidy ny olon'ny fitondram-panjakana ho fidiana senatera izany. Ka itoy ihany koa ny raha-matahora sy ny tsindritsindry isan-karazany amin'ireo olom-boafidy ireo. Vaovao mikasika ny fantanterana ny fifidianan'izay hatrany efa miandry ny promulgation ny filoham-pirenena sisa ny daty sy ny tetiandro rehetra hanatanterana ny fifidianana kominaly raha nambara ny ministry ny ato tany androany io ihany koa no mamaritra ny vola tokony alohan'ireo izay rotsaka ho ben'ny tanàna sy ny mombra ifanandoha izay vola izay nanomboka androany nanome fampiofana ireo andray ny firotsahako fidiana any amin'ny distrika kosa ny avy eo anivo ny senity ny andindin'izay avy hatrany iarahana amin'ny Zorakotondrina. Tetiandro vonjimaika hatreto no efa nivoaka mikasika ny fantanterana ny fifidianana kominaly amin'ny 17 ny volana Jolay ho avy izao. Amin'ny 17 ny volana Martsa 2024 no isokatra ny fametrahana ny antao-taratasy firotsahako fidiana ho an'ny ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina azy ireo. 2 herinandro alohan'ny andron'ny fifidianana kosa ny fampielezan-kevitra, izany hoe hanoany amin'ny fiandohany ny volana Jolay. Mbola iandrasana ny promulgation avy amin'ny filoham-pirenena kosa ny daty ofisialy, saingy tsy tokony ovy izay raha ny fanazavaina avy amin'ny senita. Mbola miandry izay ihany koa ny famaritana ny volana ny caution tokony alohan'ireo hirotsaka ho fidiana. Les candidats izay faninana amin'ny fifidianana zany na candidat ho ben'ny tanàna io na ho mpanolontsainan'ny commune dia mandoa ny caution izay hivoaka atsioriana kely moa zany ny didim-panjakana mamaritra ny tao na ny lela vola ho fandraisana anjara alohan'ny candidat tsirairay avy.
Tsy misy ifandraisany amin'ny fifidianana tao amin'ity taona ity ny fifidianana nijaisakana tao tamin'ny taona 2014. Mikasika ny vola efa narotsaka tamin'ny taona 2014 kosa, efa misy ny komity natsangan'ny senit sy ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary ny ministera ny atitany. Io komity io no mandinika ny fomba atao amin'ny famerenana ireo vola ireo. Ny didim-panjakana momba izay sisa no andrasana raha nambara ny mpampakateny senit Afany Rakotondrazaka. Ka ny hevitra nivoaka tamin'io zany dia isy ihany koa ny fepetra horaisina, isy ny didim-panjakana horaisina izay anazava sy amariparitra ny fombafomba ho atao ho amin'ny famerenana ny vola izay efa narotsaka tamin'ireny fifidianana nokasaina tao tamin'ny taona 2014 ireny. Tsy mbola nisy kosa hatreto ny tety andro mikasika ireo fifidianana rehetra hafa. Manoloana ny toetra ara-pirenena ankehitriny, mbola anana ny fahaleovan-tenany ve ity rafitra ity amin'ireo fifidianana ireo, miteraka ayay amin'ny mpanara-baovao ny naendrena ho minisitra any Atala Beatrice filohan'ny senita teo aloha. Tsy mbola nisy ary tsy mbola fahita maneran-tany ny hoe ao anaty fanomanana ny fifidianana no ampidirina ao anatin'ny fahefana mpanantanteraka, izany hoe lasa mpanantanteraka ny politika ny filoham-pirenena, ny filohan'ny Vomiera Mahaleo-tena misahana ny fifidianana. Mikasika ny fampihavanam-pirenena kosa indray tsy mbola misy fijerena ny tombotsoam-bahoaka, ny resaka fampihavanam-pirenena hatreto mbola ny tombotsoan'ny mpitondra ihany hatreto no ifampidinian'ireo mpitondra ny fanimby raha ny fahitan'ny fikambanan'ny CST sy ny senatera teo aloha androany na ireo filoha tokony ho modely amin'izay fampihavanan'izay azy tsy mbola mifanaraka-hevitra hatreto antony mbola mampitarasoka ny fantanterahana izany. Zora Kotondrina hatrany. Ny vahoaka misakafo, mitafy, tsy mijaly ao anatin'ny fahantrana. Ireo ny fampihavanam-pirenena tena izy raha nambaran'ny mpitarika ny vondron'ireo loholona sy CST teo aloha androany. Tsy vita ny fampihavanana ireo filohan'ny fandimby sy ireo mpanao politika ihany ny fampihavanam-pirenena. Mitrandraka ny arenany, mivalorize ny arenany, mampitombo ny vola miditra mpitabola mpanjakany, amin'izay afaka isatisfaire ny droit fondamentaux ny vahoaka malagasy. Ny zo fototra tokony ananany vahoaka tompo tsy voahaja atreto aloha move tsy tia tanindrazana daholo ny mpitondra. Dans quel sens tena fampihavanana tokony misy sa hoe miavana tsika senao de vita non tsy zay fampihavanana de hoe vahoaka voky izy. Vokany impito ireo filoha 5 ny fandimby teto Madagasikara ireo niona izay vao iroso amin'ny fandaniana ny fidinana any amin'ny faritra. Fidinana any amin'ny faritra izay mbola mijanona eo amin'ny fanomanana ihany hatreto. Misy ihany koa ireo vondrona olona toa ny gadra politika izay mbola mitaky ny fanitarana ny conférence sommet. Raha ny tatitra nataon'ny FFKM omaly, tanjona voalohany amin'izao fampihavanam-pirenena izay tarihan'izy ireo amin'izao fotoana izao ny tsy iverenan'ny krizy sy ny fananganam-panjakana intsony. Ny fiarenan'ny fanaovana politika eto Madagasikara ary ny fiatsaran'ny firaisan-kina malagasy. Ho an'ireo senatera teo aloha nefa, ireo filoha izay ampiona amin'izao fotoana izao ireo no fototry ny olana tsy mampandroso sy tsy mampilamina ny firenena. Zany hoe tena refondation mihitsy zany na fanovana any fotony ny tiana eo atao mazava azy fa izay tsy eo amin'ny fitondrana fa zao ny adidinay maha-olona anay CST na sénateur dia manome hevitra ny fitondram-panjakana ka izahay na tsy eo anaty fitondrana zany zao dia manana adidy zay anao zay na dia hoe maha-olo-pirenena ilay fotsiny. Isan'ireo tsy mino ny ahombiazan'ny fampihavanana tarihan'ny FFKM araka izany ireto senatera teo aloha ireto. Isan'ny kianin'izy ireo ny fanaovana tsinitsinina ireo hery politika nisongadina taty aorian'ny fifidianana sy ny be marenina ataon'ny fanjakana izay mifanohatra amin'ny fampianoana tokony hiara-dalana amin'ny fampihavanam-pirenena. Peziny toe-karena kosa indray misy olona lehibe ankehitriny famatsiana entana eto an-drenivohitra sy ny manodidina noho ny fiakaran'ny vidin'ny siramamy sy ny vidin'ny lafarinina tsy ampy ihany koa ny lafarinina afarana avy any ivelany raha toa ka inona no mety ho fiakaran'ny vidin'ny mofo manoloan'izany tsy afa-manoatra kosa ireo mpivarotra mofo gasy raha ny fanadinana atao tsy afaka ny ampiakatra ny vidin'ny mofo izy ireo saingy ny kalitao no mety hiova. Ary ny fanadinana tanterahiny Michel Arnardzon. Avy any Egypte sy Turquie ny 5.7 ny lafarinina tonga eto Madagasikara. Tao tanatin'ny telo herinandro izay indroa niakatra ny vidin'ny gonina lafarinina eny amin'ireo mpamigady. Tafakatra 5.7 alina izany amin'izao raha toa ka 7.7 alina sy 7.7 teo aloha. Farina zany amin'izao
sakatra foana ny vidiny dia misy ary tsisy mihitsy zao misy dia misy ary izy dia lahy. Tsy ampy ny lafarinina tonga eny amin'ny serana Tsambony Toamasina raha toa ka 5 conteneur isan'andro izany teo aloha tsy misy afa-tsy iray isan'andro izany amin'izao raha toa ka 20 taona no mampidiry ny mpamigady iray farafahakeliny isan'andro. Raha manambana ny ampiakatra ny vidin'ny mofo dipaina ireo mpanamboatra mofo eto Madagasikara, milaza ny tsy afa-manoatra ireo mpivarotra mofo gasy. Izy ireny izay isan'ireo mpanjifa lafarinina be indrindra ihany koa mahatratra amin'ny atsasakony isan'andro rehefa mandeha ny tsena. Mety tsony ny tsena amin'izany ka. Akariny dia tsisy mividy fa dia ny eo ihany eo. Tsy mety tsonga zany mena amin'ny zava-misy fotsiny zany dia miafy eo. Zay ilay izy. Lafarinina miakatra nefa zavatra midiny tsy miakatra. Ilay izy aloha possible tsy hiakatra mihitsy ny mofo. Satria rehefa miakatra dia tsisy mividy tsony mofo. Ny hatsarany mety mofo. Ny saramba-be-bahoaka no manjifa ny tsena tahaka itony, hosolony ny sakafo maraina na atoandro na hariva, tsindrin-tsakafo ihany koa. Izy ireo araka izany no ahita fahaizana voalohany amin'ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny mofo gasy sy ny ramanonaka na ny fihenan'ny kalitao izany. Raha ny fanazavana azo teny anivon'ny ministeran'ny varotra androany, raha mpitso no hanome fanazavana ofisialy momba ny fiakaran'ny vidin'ny mofo dipaina, ihany koa ny fikambanana ireo mpanamboatra mofo eto Madagasikara. Fa orinasa mandina ny ronjato kosa no andray anjara amin'ny film na ny Foire internationale de Madagascar ny 7 ka hatramin'ny 10 Meo avy izao ao amin'ny Parc des Expositions Forilo Tanjombato isy 20 mahery ireo mpandray anjara mpandrara frantsay no ampiranty ny vokatra avy any aminy amin'izany ampiavaka ity andian'ny 10 amin'ny film ity ny fisian'ny vahiny manokana nasaina avy any La Réunion isy arak'izany fifanakalozana ara-batra sy fifanakalozana traikefa eo amin'ireo orinasa malagasy sy vahiny fanampanazavana. Isataona misy pavillon maromaro anaty zay pavillon zay anisany ngeza indrindra dia le pavillon France. Dia zay pavillon France zay amin'ity taona ity dia misy zavatra mampiavaka azy tsara par rapport amin'ny tamin'ny herintaona le espace réunion. Anao spécial guest réunion zany ny mpanjara frantsay amin'ity taona ity. Dia miandry valiteny tena afapo mihitsy zay momba zay guest réunion zay satria manino La Réunion akaiky Madagasikara ary efa mandroso lavitra be izy dia mino zay fa misy serasera entre ny secteur privé malagasy sy secteur privé de La Réunion dia mety mandroso lavidavitra kokoa noho zao ankehitriny zao. Vaovao ny fitaterana anabakabaka kosa indray totoso maraina teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha ny fanaovana sy ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina namboarana ny seranam-piaramanidina ny Antsirabe afaka telerinandro anoano anomboka ny asa fanamboarana izany sidina anatiny mampifandraina Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa kosa no isy manomboka ny volana Meo avy izao. Lili Rabiatano mitondra ny andindiny mikasika izay. Famatsimbola fanampiana avy amin'ny sehatra tsy miankina mitetina 900 miliara ariary ary avy amin'ny aviation civile de Madagascar mitetina 500 miliara ariary no entina anamboarana ny seranam-piaramanidina Antsirabe. Ny fitaterana anatiny ihany no voakasika raha ho any ity seranam-piaramanidina ity. Tsy hisy fiantraikany mivantana amin'ny fandrarana sy ny fitaterana any ivelany izay isany mbola olana ao an'Mahery Madagasikara araka izany izao fanamboarana izao. Ny volana Mey izao no anomboka isy ny sidina mampitohana Antananarivo Antsirabe ary Fianarantsoa. Anomboka atsoatsoly satria mbola miandry kely ny orana satria mandritra le orana satria trongisina mihitsy le piste ka tsy azo atao izay zavatra zay amin'izao le période ny orana zao dia miandry kely ny hijanona ny orana zany mety eo amin'ny 15 jours 3 semaines eo zany. Taoriany famohan'ireo fiaramanidina entina isolo ireo boinina 7.7 miisa 2 ny Air Madagascar. Ny fanamboarana ity seranam-piaramanidina ity no entina anaingiana indray ny fitaterana anabakabaka eto amintsika. Isan'ny olana mbola sedrain'ny Air Madagascar hatreto ny fialana amin'ny litra mainty ny vondrony Europeanina. Ny volana avrily izao no isy fitsirihana manaraka ahafantarana ny hoavy Madagasikara mikasika io olana io.
Ny fampidirana vola vahiny amin'ny alalan'ny fifamezivezeny entana makany ivelany nefa no isan'ny mampiakatra ny toe-karena raha eto amintsika. Mbola ny entana mivezivezy eto amin'ny tsena anatiny ihany hatreto no efa misitraka izany fiovana izany fiaraha-miasa amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina na ny partenariat public privé no nahafahana nanatanteraka izao ary vola 4.7 miliara ariary no natokana ho amin'izany raha tokana hatratra 400 miliara ariary ny vola natokana ny fanjakana nanamboarina izany tany aloha. Androany no nanatanterahana ny fanaovan-tsiny ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina amin'ny ity sehatra ity. Lafim-baovao kosa indray miakatra teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra androany natra ny fangatan'izy ireo anafoana ny lalana sy ny sata manokana amin'ny fentana Antananarivo. Nahitana marimaritra iraisana kosa ny fisehoan'izy ireo tamin'ny ministry ny atitany ny tolakandro teo raha ampitso no hijoro ny komision'ny ministerany atitany anadiady ny momba ireo mpiasa tsirairay eny amin'ny boriboritany sy ny komina izy ireny izay hitsinjovana ny maha olona araka ny fangatana izay tanteran'izy ireo. Olivanitry ny ala. Miato ao anatin'ny fotoana tsy voafetra ny fandiniana ny didy fampiarana ny fizarana Antananarivo ho komina enina raha nambaran'ny solotena ny mpiasan'ny komina taorininan'izy ireo tamin'ny ministry ny atitany androany tolakandro. Tsy araka ny fiheveran'izy ireo ny ministry ny antsipiriny sata manokana amin'ny fiainana Antananarivo renivohitra. Efa mipetrapetraka andrafitra andaminan'ireo mpiasa sy ny andraikitra hosahan'izy ireo. Ho lasa mpiasa mpanjakana eo anivon'ny vondrom-patry sy zara-pahefana ireo mpiasa rehetra ao anatin'izany ny ECD ireny hoe fonction publique territoriale. Tsy tokony ho tapahana tsony ny ady hevitra fa rapitso ihany atsangano ny komision izay ahitana ireo mpiasa ireo tsy ny mpiasan'ny ministera handinika ny amin'ny fanatanterahana amin'ny atsipiriny ireo voalazany ireo lalàna mahakasika ny sata manokany Antananarivo ireo zany. Ifototra amin'ny fandiniana amin'ny antsipiriany votoatin'ilay lalàna kosa ireo mpiasan'ny CEA manomboka ny herinandro avy izao. Aorian'izay haneho hevitra mikasika ny fankasitrahana izany na tsy izy ireo ary ihany koa mety handroso hevitra na hanemotra ny fifidianana raha toa ka tsy resy lahatra amin'ny fampiaran'ilay lalàna. Ifandinika amin'ny teknisianina ny ministera ny mpiasa ary izay mbola akteur hafa izahay andinihana marina tsaka sy andavany hoe mety ho an'ny vahoaka avy io ary mety ho an'ny mpiasa satria raha ohatra kosa izany zavatra any aoriana fandinana ka misy sorona na ataoko hoe manao otazy ny vahoaka malagasy dia mety tsy ho ekena mihitsiny. Ka zao zany izay tao aoriana ny fiaonana tamin'ny ministra dia andinika an'izay zavatra karazana projet de loi zay sy ny zavatra ambaindainy ao anatin'izay ka dia ho hitana eo zany ny suitiny aorian'izay fa dia mahafinaritra aloha dia miantona aloha décret d'application satria nampiorokoditra be teo hoe raha mivoaka ny décret d'application dia ahoana no mbola ho toy an'ity zavatra ity. Izay aloha zany ny procédure hatreto. Mangataka fanazavana avy amin'ireo solombavam-bahoaka nandany sy tsy nandany ny lalàna amin'ny fentana Antananarivo ihany koa ireto mpiasan'ny CEA ireto ny antony ireo safidin'ireo solombavam-bahoaka ireo. Hatreto aloha izany tsisy ny fitokonan'ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra. Raha tsy ahivy ny mahatratra any amin'ny 503 ireo mpiasan'ny komina ary mety hampiditra fa tiantoka hatrany amin'ny 270 miliara ariary amin'ny fanjakana isan'andro raha tena misy fitokonana io. Isany andrasana ihany koa izay ambaran'ny filohan'ny HCC isany nateran'ireo mpiasa taratasy fangatana ny anafoanana ny lalàna. Manoloana izany nilaza ny HCC androany fa manaraka ny lalam-panorenana ny lalàna 5.4 tsipika aotra roa izay mameno ny lalàna 4.4 tsipika aotra roapolo mikasika ny vondrom-boakapatra tsy nizara-pahefana sy ny fandaminana izany. Fa izany koa ny vadiantsika eo amin'ny pejiny sosialy tsy ampy ireo paikady apetraka mialoha hiatrehana ny rivo-doza olana hatrany ny tsy fahampian'ny rano fisotro madio sy ireo fotodrafitra samy miantoka ny fahadiovana nandritra ny fandalovan'ny shedy zafarany teo tsy nanana rano fisotro madio ny mponina vokatry ny fahatapahan'ny rano tany ambany izay isan'ireo vahaolana maharitrehatrehan'izany ny fisian'ny milina manokana manadio rano fanadihadiana. Ambany dia ambany ny tany fampidirana rano fisotro madio eto Madagasikara. Eto Antananarivo, latsaky ny 200 amin'ny mponina ny maka rano eny amin'ny pop-panjakana any amin'ny tontolo ambanivohitra. 9 kilometatra miala ny tanàna amin'ny ankapobeany vao mahita rano fisotro madio ny mponina araka ny antotanisa avy amin'ny Instat. Nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza hatreto zafarany teo, olana hatrany ny tsy fahampian'ny rano fisotro madio sy ny fotodrafitra samiantoka ny fahadiovana. Mpamidolo tsy ampy mba tsy misy ny hoe prépositionnement zany hoe petraka mialohana amin'ilay toerana mety vonona ny cyclone zany reny zavatra nefa fantatra tsara izy hoe rehefa misy ny cyclone na misy ny inondation ohatra ny Morondava zao ohatra isa taona aloha tratrany cyclone foana nefa tsy misy zany ihany
raha tokony ataontsika zany tokony efa vonona amin'ireny toerana reny le zavatra fitaovana entsika manao le gabine na toeram-pivana vonjamaika. Tsy voatery afarana avy any ivelany avokoa ireo fitaovana ilaina amin'izany. Misy amin'ireo indostria malagasy no miompana amin'ny fanodinana ny plastika. Ankoatran'ireo fitaovana toy ny tuyau sy ny citerne, hita eto an-toerana ihany koa ireo milina manadio ny rano. Raha ohatra ka hoe misy cyclone na misy problème tampoka dia le machine io tonga dia azo apetaka maka rano zay maloto any izy dia manao traitement iny tonga dia afaka en solution d'urgence zany le machine io. Ny fotoana aloha dia 2 ora raha vao tonga ala izy dia 2 ora dia efa branché dia efa mandeha. Dia le poids total le machine io 350 kg da raha na azo hoentina sarety io na tomobile dia mety aminy. Misy ny fitsidihana orinasa mpanodina plastika androany. Uzina 3 no misahana izany ho an'ity orinasa iray ity. Ankoatra ny famokarana ireo fitaovana sy ny kojakoja vita amin'ny plastika, misahana ny fanodinana plastika ihany koa izy ireo. Mihodina herinandro ao anatin'ny herinandro ireo milina amin'ny uzina araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Isan'ireo tafarina ity indostria ity na dia teo aza ny krisy sy ireo olana sedrainy sehatra tsy miankina toy ny herinaratra sy ny fiakaran'ny solika. Mahatratra any amin'ny 100,000 amin'izao ny isan'ireo mpiasa ao amin'ny orinasa. Amin'ity taona ity, hita hatrany amin'ny famokarana ny angovoazavozina toy ny biogaz ny orinasa. Mikasika ny raharaha Berija kosa indray tsy manaiky ny didi-pitsarana nivoaka tamin'ny 7 janoary teo ireo mpiaradia amin'ny Berija antony iray tsy anaiken'izy ireo ny valan'ny fitsarana ny tsy fampin'ny profy ny tazonana azy nisy arak'izany ny taratasy manambara ny zava-mitranga izay nalefan'izy ireo manerina ny masovo maro eto Madagasikara ny FFM ary ny FFKM arao ny fanampanazavana. Rehefa nogadrainao ihany izy amin'ny tsisy dikany mba tokony nafanao madiodio. Dia eo anatin'ilay izy koa moa zany izay mangataka zany izay hatreto, mangataka izay aminareo mpitondra fanjakana. Fa ireo dahalo izay lazaina fa niova fo ireo no mendrika an'io tsy hafa io. Ireo mpanabotry firenena zanakanareo ilay mpanao bois de rose ireo ministra mpanao bois de rose ireo no olona tokony atefany tsy hafa. Dia areto zany izay tena manamafy fa raha tsy alefanareo any tsy hafa koa ireo olona mpanabotry firenena sy le dahalo izay lazaina fa niova fo ireo dia tena hovidinareo lafo. Tena hovidinareo lafo nanagadrana ireo mpianatra ireo tany ampoizy ireo. Fa miverina kosa ny tsy fandriam-pahalemana ny amin'ny faritra ny atsimon'ny nosy tato anatin'ny herinandro izao taorian'ny fanafihana dahalo na hafatesana mpitandro ny filaminana 4 tany Betroka. Zazalahy 12 taona no nisy nakakeriny ary mbola tsy hita hatramin'izao any Toliary. Mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana ny antoerana na mafisina ihany koa ny fitandrona ny fandriam-pahalemana ny atsimo mpitandro ny filaminana maro avy eto Antananarivo no efa nanatevina ny antoerana tsy mbola misy fanolona tompon'andraikitra hatreto ny anivo ny zandarmaria pirenena raha nambara ny tompon'andraikitra ny serasera arao ny fanampanazavany. Ny kidnapping tany Toliara zany dia nisy io omaly atoandro tamin'ny 20 sasany zazalahy kely 12 taona. Ny resaka kidnapping moa dia saropady izy io zany raha mivoaka mialohan'ny vaovao satria ao anatin'ny condition apetraka ny le jiolahy zany ny hoe tandremo milaza mpitandro filaminana. Dia mazava ho azy matahotra le fianakaviana le ray aman-dreny satria ny azy ny tanjony ny azahoany an'ilay zanany. Fa napetraka ny jiolahy le fiara 405 nampiasainy dia fa any amin'ny polisy amin'izao fotoana izao. Izay zany azo lazaina eto fa dia miandry vokatra isika. Tafainga tomady io no hetsika lehibe ho tanterahiny Waterred nanomboka ny alatsinainy teo ary aritra 5 taona miompana tanteraka amin'ny zazavoateraka ny fanjarian-tsakafo ary ny fahasalaman'ny ankizy latsaky ny 5 taona ity hetsika ity latsaky ny 25 isanjaton'ny tobim-pahasalamana no manana rano fisotro madio eto amintsika vokany 700 amin'ny vehivavy iray alina no maty eo am-piterahana sy aoriana izay fiterahana izay no ny lotsy ny fahalotoan'ny rano ampiasaina pakiady 3 arak'izany napetraky ny Waterred ampihenana zay salanisa izay fanampanazavana. Amin'ny fanatsarana aloha zany ny tontolo iainan'ny reny mitondra voka dia ny tontolo iainan'ny ankizy voateraka satria izay ny atao hoe tafainga tomady zany hoe ny zaza anankiray mbola voany am-boka dia tokony ho tomady ary rehefa tonga eto ambony tany dia tokony ho tomady ihany koa ary tokony etohana ny fahasalaman'ny zanatsika zany indrindra mialohan'ny 5 taona voalohany izay fantatsika fa mety miteraka olana lehibe eo amin'ny ankizy. Amin'izao fotoana izao ohatra
ary zay mifandraiky amin'ilay paikady faharoa resaka fanjarian-tsakafo be dehibe mihitsy ny ankizy noho ny tsy fisian'ny fotodrafitrasa mpanadiovana sy fidiovana dia mitofezaka ny sasany amin'ny zanantsika sozana ny sasany amin'ny zanantsika satria tsy mipetraka amin'ny fanjarian-tsakafo fa rehefa tena mandinika ihany koa izay dia tsy voatandrina ny fepetra tokony hoarana eo amin'ny setry ny fidiovana. Any Senegal kosa indray vao elokamponja 7 taona miampy fandaovana alamandy 590 miliara FCFA i Karim Wade zanaky ny filoham-pirenena senegalais teo aloha olona 7 no voaroroy ho niraitsy-kombakomba tamin'ny fanangonan-karena tsy ara-drariny sy ny resaka kolikoly avo lenta tamin'ny fotoanana filoham-pirenena ny iray ny arao ny fanadiny amin'ny sariny France 24. Voaeloka ponja 7 taona ny zanaky ny filoha teo aloha Senegalais Abdoulaye Wade i Karim Wade miampy lamandy 590 miliara FCFA. Isan'izany ihany koa ny fanalana amin'ny fananany sy ny zony amin'ny maha-olom-pirenena azy. Omaly alina no namoaka ny didim-pitsarana ny fitsarana tany an-toerana. Efa nanomboka ny iraika amin'ny 3 Jolay 2024 lasa teo no nisokatra ny fitoriana. Iapangana azy ny fanangonan-karena tsy ara-drariny sy ny resaka kolikoly avo lenta ambara fa manana petrabola maro any amin'ireo banky vahiny Karim izay azony tao anatin'ny fanodikodiana-bola avokoa raha ny fanadihadiana natao. Nateo aza ny fikorontanana nanomboka ny alatsinainy teo teny amin'ny fitsarana teo amin'ireo mpisolo vava sy ny mpiampangazy izay niakarany feo efa vita ny raharaham-pitsarana ary mijano saritsariny fotsiny ihany ny vokatra ivoaka eo afaka namoaka kahalalana ny vokatra ihany ny fitsarana ambony Senegalais. Olona 7 no nijoro vavolombelona tamin'ity raharaha ity na voaroroy an'i Karim teny amin'ny fitsarana. Olona 7 no voaeloka ho niraitsy-kombakomba taminy. 9 taona ponja ho an'i Bibo Bourguizy sy Mamoudou Pouye 10 taona ponja kosa ny sazy miandry an'ireo 4 ambiny raha tratra mitsoaka. Samy nandoa lamandy eo avokoa ireo olona 7 ireo raha ny didim-pitsarana ny voakomaly. Mbola mitony fiainoan'ny fitsarana ireto olona 7 ireto hatramin'ny androana eo aza ny tsy fahatongavan'ireo mpisolo vava eny toerana androany noho ny tsy fakasitrahana ity raharaham-pitsarana ity. Andrasana ny fanapahana farany noraisy ny fitsarana ao aorian'ny fiainoana ireto olona 7 voaroroy niaraka tamin'ny Karim Wade ireto. Aiza ho aiza ny fitsarana eto Madagasikara manoloana ny fahaleovantena ny fitsarana senegalaise tahaka izao. Raha oviana no afera goavana toy ny andramena sy ny sisa no mba ahitana taratra ny fahaleovantena ny fitsarana. Ahoana ireo raharaha nakasika filoham-pirenena teo aloha teto amintsika izay lasa anjavona fotsiny afaka maka lesona amin'ny fitsarana ny Senegal avy ny fitsarana eto Madagasikara. Tsy hanaja ny filatry ny fifidianana araka ny lojika ambaran'ny lalam-panorenana ny fitondram-panjakana ankehitriny amin'ity taona ity aorian'ny fifidianana ben'ny tanàna dia hirosoana avy hatrany ny fifidianana senatera fa mikasika ny fifidianana kominaly kosa tsy mbola fantatra ny fotoana mirenina ny volan'ireo kandida tamin'ny taona 14 tsy mbola voafaritra ihany koa ny vola alohan'ireo kandida hirotsaka hovidiana amin'ny 17 Jolay ho avy izao ampejiny toekarena indro niakatra ny vidin'ny lafarina tato anatin'ny telerinandro izao aina hiakatra ihany koa ny vidin'ny menaka atsoatsy ho fanatsarana ny rindran-damina mikasika ireo fandarana arahina eto amin'ny fahitalavitra ny kolo manomboka ny 13 ny volana febroary ho avy izao ho arahina manomboka amin'ny 7:30 minitra ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay ty ampamarana kosa ampahafantarantsika mpijery sy mpanaraka ny fahitalavitra ny kolo indrindra fa ireo any amin'ny faritra sy any ivelany fa miato aloha ny fanarahinao ny Kolo TV amin'ny alalan'ny tranokala live.kolo.mg noho ny fanatsarana izay atao tsy ho ela nefa dia ho tafaverina indray izany raha vatany vao vita ny fanatsarana ho fanomezana fahafa-po atsika mpanaraka ny fahitalavitra dia izay ihany koa no entina metraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.
Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Baolay. GSI Université privée. Nanolotra anao teo ny vaovao.